Fitilina marcia, fitilina cataracta, fitilina diabete, fitilina piscina, fitilina retinopatite, zay atao anay zany. Hoy zay miakinazy zava karetina mety tarika fahajambana raha tsy voatsabo zay ny tany ilay ry olona hoe zay tonga eo ny andraisiny daholo zay olona milahatra tonga eo hoe te anao fitilina dia niraisiny daholo tsy manavaka mihitsy zay miakina ry olona zao zato roanjato telonjato miakina nina tonga zao ilay amin'ny 7 ferte Madagasikara zao a 20 taona nisy ny olona efa voatsabo zany efa voalaza teo tamin'ny tsabary teo any amin'ny 7 alina any latsakakeka tonga dia 7 alina any era Madagasikara ny voatsabo cataracte dia ohatran'izay ihany koa solomaso efa nivatsinan'ny olona satria mamaty solomaso vita marary ihany koa zay fa ny aza adina mety tsy ataonay io zany miaraka ministère fahasalamana foana zay satria eran'ny hôpitaly maniry any Madagasikara dia miara-miasa aminay ministère fahasalamana zany zavatra efa ataonay zany azo mifankapiavaka ministère fahasalamana foana fa ny mpamatsy volanay voalohany zany dia fondenay le institut international fondation misy olona zao hoe to amin'ny firenena hoe cataracte tonga dia mena fotoana izy anaovana fandidiana rendez-vous opératoire izy zay dia misafidy eo izy ny hôpitaly tonga anazy dia anaovana ny azy mety aminy na hôpital Joseph Ravangelina Val Antananarivo na ny hôpitaly Salfa Ireny Bobao ireo zany ny hôpitaly Antananarivo miara-miasa aminay ray amin'ireo ny hôpitaly anaovana fandidiana